Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Mezana tahaka atsika fonisika voninao Jesosy Kristy Tompo dia iza moa ao ho asakana an'Andriamanitra. Amen. Iondrika hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, ampanetretena lehibe indray no andreanay ny fonay, ny fanahinay, ny tenany iray manontolo, ary koa anondroanay ny tonga masinao Jesosy malala. Maiarahabanao, ideranao, ankalazanao ary anevonahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika anao zany rehetrarehetra zany. Masina loatra mantsy ianao Andriamanitra. Be voninahitra loatra mantsy ianao Andriamanitra. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Tsy mitsahatra mihevitra mandrakariva ny asotry ny atsarana zanakao. Misaotra betsaka Jesosy malala fa tsy manam-paharoa tokoa ny fitiavanao anay. Tsy mitsahatra ianao na andro na alina, miaro anay, mitahy anay, mikarakara anay ary mitandrina ny fanahinay tokoa fa tsy hisy hanimba izay. Ankehitriny izay rehetra Jesosy dia mbola nomenao tombonandro fahavelomana indray. Ho tafianao hery tanjaka fahasalamana, mbola afaka indray iaona aminao eto am-pifaliana. Hiara-iombam-bavaka eto indray isika ary mbola afaka ihany koa handre ny afatrao ny fampianarana avy aminao mba hanavaozanay hanatsarana ny lalam-bisonay rehetra Tompo. Ko mba mangataka aminao mba mety ianao Jesosy mba fitosy ny fanahy ny herim-panahinao izay rehetrarehetra. Aoka mba amenao nay ny fanahy masinao, ahafahanay mifantoka tsara eo am-pandrenesana ny teninao, ary koa mbola ahafahanay mandray, mitahiry ary mampiatra izany teninao zany eo amin'ny fiainana iray manontolo. Dia mitenena aza Jesosy fa mangetaheta andre ny afatrao izay. Amen. Dia mbola ahafaly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ary koa mbola faly manono antsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana indray ry havana androany dia aza hitantsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany, ny 9:20 sy ny 7:20. Jakoba toko voalohany, ny 9:20 sy ny 7:20. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Aza mety ho fitahina ianareo ry malalako, ry rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na alokony avy amin'ny fiodinana. Amen. Zany teny zany indray ry havana no angalantsika vatsim-panahy hoentintsika mamakivaky an'izao fiainana feno fahasarotana izao. Rehefa tontaona tokoa ny andro ry havana dia isika rehetra, ny olona rehetrarehetra tsy misy izay tsy mifampirarisoa. Mifampirarisoa avokoa ny olona rehetrarehetra amin'ny teny hoe engane ity taona ity mba ho taona zina ho antsika mianakavy. Engane ity taona ity mba ho taona hitondra fitahiana, hitondra fahasoavana, hery, tanjaka ary fahasalamana ho antsika mianakavy. Rehefa avy namaky an'izao tenin'Andriamanitra izao anefa ry havana isika dia voalaza mazava tsara mihitsy ny fanomezan-tsoa rehetra, ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'ilay ray ny fanazavana dia Andriamanitra izany. Zany hoe ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao, ilay Andriamanitra mpanangana ny maty, ilay Andriamanitra mpanao ny fahagagana, ilay Andriamanitra tsy toa. Izy no afaka hanome antsika izany fanomezan-tsoa rehetra izany. Ary ny taona, ny volana, ny andro zany dia tsy afaka mihitsy hanovana inona na inona eo amin'ny fiainantsika. Zany hoe tsy afaka hitondra fahasalamana ny taona na fahombiazana ho antsika fa Andriamanitra irery ihany. Izy ilay iorenan'ny fotsika, izy no afaka hanome antsika izany rehetrarehetra izany. Ho aleo ifarana niaraka tamin'ny taona 2024 indry havana ny fikatsahana fahasoavana sy izay rehetra irintsika amin'ny zavatra hafa mihoatra no Andriamanitra. Ampy izay ry havana satria androany dia nabaribarin'Andriamanitra tamintsika ny fa ny fanomezan-tsoa rehetra ho izy dia avy any ambony irery ihany, dia avy amin'Andriamanitra izany.
Ary zany tokoa naresy lahatra amin'ny Davida mpanao salamo ry havana, manao hoe manompo ny masoko eny an-tendrombohitra aho izy, avy aiza ny famonjena ahy. Ny famonjena aho izy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny famonjenantsika tokoa ry havana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany, fa tsy avy amin'ny olona izany mihitsy akory. Kanefa eto Antananarivo eto ry havana dia tena mahita avoakany eo amin'ny fahitana lavitra ao, dia maro be tokoa ny olona voasarika andeha amin'ireny olona milaza fa tsindrin-javatra ireny. Milaza fa mahay manamboatra vitana, milaza fa mahay mampanankarena, milaza fa mahay manome taranaka faramandimby, milaza fa mahay mamany olatsika tsirairay avy. Diso hevitra isika raha latsaka amin'ireny ry havana, tsy fantatritsika fa vao maika isika tafiditra ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny lalina kitroka indrindra. Sambatra ny isika ry havana manana sy miankina amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io baiboly masina io tena sambatra isika, tsarovy fa tena rena be ho antsika tokoa ny fananana io baiboly io, ny famakiana azy isanandro ary ny fikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny ankina ny fotsika amin'izay teny rehetra lazain'ny tompo ao. Ary ny teny izay mifamatotra amin'io teny eo amin'ny Jakoba toko voalohany, ny 7:10 io ry havana, dia ny teny ao amin'ny Jaona toko 7, ny 7:20, milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Izany hoe Andriamanitra irery ihany zany ry havana no afaka merina amin'ny olona marary iray ny fahasalamana, afaka merina amin'ny olona marary io ny hery sy ny tanjaka izay tsy nananany mandritra ny fotoana maro. Andriamanitra irery ihany koa no afaka andamina ny tokantrano mikorontana, ny tokantrano misy ady, ny tokantrano tsy misy filaminana. Andriamanitra irery ihany koa no afaka hanala antsika amin'ny fahantrana ny tsy fisiana eo amin'ny tokantrano tsirairay avy. Andriamanitra irery ihany koa no hanome antsika izay rehetra mahaory antsika rehetra ry havana. Ko raha tambatra izany ireo tenin'Andriamanitra roa ireo dia milaza hoe tsy hitondra fitahiana, tsy hitondra fahasoavana ho antsika mihitsy akory ny taona, raha tsy isika mihitsy ny tena mamitra fihavanana amin'ilay Andriamanitra ao ambony. Satria ny tombon'andro ahafahantsika miaina ankehitriny, ny hery sy tanjaka fahasalamana izay ananantsika amin'izao fotoana izao, ny masontsika mbola mahita io, ny sofintsika mbola mandrea, ny fitahiana rehetra izay azontsika ry havana dia tsy havaiza akory fa avy amin'Andriamanitra irery ihany. Tsy maintsy mifamatotra tsara amin'Andriamanitra nefa isika, fa raha tsy izany dia tsy ahazo an'izany rehetrarehetra izany, ary aza gaga raha toa tsy mahita fiainana tsara sy tomombana izany isika. Aza manana tena famonjena avy amin'ny olona izany ry havana, fa ireo olona manodidina antsika ireo raha nome azy izy dia fanampiana tsy mahavita ataona antsika akory. Fa raha tena te-handresy amin'izao fiainana feno fahasarotana izao isika ry havana, izao ihany. Aza manome tsiny olona izany mihitsy aloha niza. Fa kosa aleo mifikitra mafy amin'Andriamanitra, mifamatotra mafy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Aza matahotra izany fiakaran'ny vidim-piainana izany, fa zao foana ataovy anatin'ny saina hoe manan-karena amin'ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra mpamatsy antsika ry havana. Izy no afaka hanome antsika izay rehetra ilaintsika rehefa tena mifikitra sy matoky azy isika. Eny, afaka hanome mihoatra izay rehetra tsy nangatahantsika azy isika Andriamanitra ry havana. Izany hoe raha ny marina dia tokony ho raisitsika tena ao am-potsika tanteraka io teny Jakoba toko voalohany 7:20 io. Rehefa tena ao am-potsika io dia tsy herikerika isika, tsy hanay isika ry havana, enina dia mandalo sedra mafy azy. Kanefa kosa izao tsy ho tanteraka amin'ny olona rehetrarehetra io tenin'Andriamanitra io, fa amin'ny olona rehetra izay matahotra an'Andriamanitra ihany, amin'ny olona izay mankatoa azy ihany, izay tia azy amin'ny fony madio tokoa, izay tsy mivadika aminy mihitsy. Tena marina, tena sarotra ry havana izao andro iainantsika izao. Kanefa kosa amin'izao vanim-potoana sarotra iainantsika izao indrindra no nitenenan'Andriamanitra antsika hoe ary ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia manompo n'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy.
Sy ho ampitovian'Andriamanitra tokoa ry havana ny olona tena mivavaka amin'ny fo madio sy ny tsy mivavaka aminy. Ko raha mbola nomen'Andriamanitra tanjaka ihany re, aleo anbinana ny tanjantsika entina ny vonazy. Raha mbola notahian'Andriamanitra rabola ihany re, dia aleo mahafoy mba ho entina ny ponan'Andriamanitra hampandrosoana ny ambaindainy. Raha mbola nomen'Andriamanitra fahaizana sy fahalalana ihany re, aleo izany mba entsika hanatsarana ny fanomponan'Andriamanitra. Tandremo tsara nefa ry havana, tandremo tsara fa matoa tonga amiko sy aminao zao maraina izao, zao sitrapon'Andriamanitra izao, dia te hampafantatra atsika ny tompo fa tia ny anana toky, tia ny anana fanantenana isika raha hiatrika an'izao taona 2024 izao. Kanefa tsarovo koa ry havana fa ireo devoly fahavalontsika ireo efa mba manomana ihany koa izy any amin'ny ilany ihany, manomana drafitra matipaika hanakorotana atsika mianakavy, ampiadiana atsika mianakavy isika kristianina rehetra. Eny na dia ireo olom-boahositra natokan'Andriamanitra hitaridalana atsika azany e, hampahafantatra atsika ny sitrapon'Andriamanitra azany e, nomen'Andriamanitra mba hitondra atsika azany e. Vitatsika ny mitsikeran'izy ireny ry havana, vitatsika ny makahala amin'ny teny ratsy an'izy ireny ry havana. Aleo retsy anaiky hiara-iasa amin'ny devoly amin'izany zavatra ratsy izany intsony. Raha misy zavatra mampalahelo ataon'ireny mpitondrantsika ireny, satria olombelona tahaka atsika izy. Raha misy zavatra mampalahelo ataon'ireny namatsika ireny, mpiara-mivavaka amintsika ireny, fianakaviana ankohona atsika ireny, ny tsara indrindra ary sitrapon'Andriamanitra dia aleo mivavaka ho azy ry havana. Aza mandany andro amin'izay resaka fitsikairanana amin'izay izany-tsony. Fa izany eny ry havana e, izany ilay fandrika alefan'ny devoly hanapitena ny fiainam-panahintsika tsirairay avy. Tsy ampiorina atsika amin'Andriamanitra tsara intsony, fa kosa ampiverin-dalana atsika mihitsy aza ka hanarahantsika ny fiainana izao tontolo izao indray. Aza omena vahana tsony ny ratsy e, aza omena vahana tsony ny ratsy ry havana. Aleo dia ny mbola tsy tara e, aleo mitombo amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra, aleo miorina tsara amin'Andriamanitra. Ko ho an'izay rehetra efa manana fahendrena, mbola endre tsara ihany foana. Ho an'izay efa mazoto mivavaka, aleo mbola mitohy mivavaka hatrany hatrany. Ho an'izay mahatsiaro fa masina sy marina, aleo mikatsaka mandrakariva ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ho an'izay tia manompo n'Andriamanitra, midira lalindalina foana amin'ny fanompona azy. Ho an'ireo izay misy manenjika kosa, aza miaino an'izany, fa ny mpanenjika tsy maintsy aoriana foana. Tsy ho lasa eo alohanao zany mihitsy izy akory, satria izay mifamatotra mafy amin'Andriamanitra, izay tena tia n'Andriamanitra amin'ny fony tanteraka. Izany ihany ry havana no soavin'Andriamanitra, izany ihany nomeny izay rehetra ilainy eo amin'ny fiainany iray manontolo. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka, mankatela indrindra anao zay ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Fanahariarinao teo anatrehanao ny fitiavanao anay, ny fikatsanao anay, ny tsara sy ny soa isanandro. Misaotra Jesosy a, fa androany dia mbola nahanjahanjanao teo anatrehanao indray koa, teo anatrehanay ihany koa, fa ireo karazan-javatra fanomezan-tso rehetra tianay katsahanay dia tsy ho azonay avy amin'inona raha tsy avy aminao ilay Andriamanitra telo izay iray ihany. Ampafantarinao anay nefa fa tsy ny olona rehetrarehetra tompo nomenao izany fanomezan-tso izany, fa kosa ho an'ireo olona izay mifamatotra mafy aminao, ho an'ireo olona izay mankatoy ny didinao, ho an'ireo olona izay tianao amin'ny fony rehetra, ho an'izay tsy mivadika aminao mandrakizay. Iza nefa Jesosy malala amin'ireto olona marobe izay manatrika anao reto. Iza no tsy liana, iza no tsy maniry azo zany fanomezan-tso marobe avy aminao zany. Ao anatin'izany fanomezan-tso zany anie Jesosy, ny fahasalamanay, ny hery sy tanjaka entiny hanonkonanao, ny fahaizan'ireo ankonanay ireo, ny asa fivelomanay mba tsy herikerenay amin'ny fanarahana anao. Zay rehetrarehetra, ny fitahiana ny ara-panahinay. Zany anie ry havana, zany anie Jesosy ny fanomezan-tso mba irinay, anananay, angatahanay aminao e. Kanefa tompo tsy vitanay zany raha toa ka tsy mbola manana ny fankatoavana anao zay. Mba ampio zay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masinao, mba hitaridalana anay, hanolotsana anay, hatanterahanay izay rehetra sitraponao, ahafahanay mifamatotra bebe kokoa aminao eo am-panarahana anao.
azavelanderery zay Jesosy efa mila ny fanampinao amizay rehetra ataonay sy izay rehetrarehetra leanay. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy eny fanjakana mandrakizay. Ho antsika zanany rehetra ihany kosa, ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fahatahorana an'Andriamanitra, ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainantsika. Amen.